manonona ny fahasoavan'ny tompo jesosy amintsika raha lasa ranabavy a mpanaraka ny pejy a dilomilo fanosorana resaka loha hevitra anankiray isika androany hitondratsika famakafakana sy petrakevitra hijerevantsika ny fionjon'ny fiainantsika malagasy ny fiainan'ny Madagasikara à travers ny zavatra misy izay mitondra écho ako eo amin'ny fiainantsika andavanandro ary mikasika mihitsy ny ara-panahin'ny tsirairay. Zay zany no hitondratsika famelabelarana ato anio sy hitondratsika teny mamy ho voninahitr'Andriamanitra Ray tsy to hifampahirezatsika ihany koa. Zay koa zava-dehibe zay satria mila fampahirezana izao vaninandro zao. Ny fampahirezana nefa dia tsy avy amin'ny alalan'ny hoe tahiny ianao hoe ianao dia mpandresy ianao dia izao hoe zany hoe pozitivena amin'ny alalan'ny teny avoaka na ihany koa hoe maka verset biblika dia ampiainina positivisme ny olona anankiray na mpakarina ny moralina eny ataontsika hoe tsy maninona hoe tsy ratsy zany fa izany zavatra izany tsy misy akony any amin'ny vatan'ny olona anankiray, tsy misy akony any amin'ny vatan'ny olona anankiray zany satria mijanona fotsiny ho famalifaliana an'ilay olona. Hitanareo ohatrany hoe misy cinéma mandeha na film amin'ny télé dia miramirana daholo mijery an'ilay film dia falifaly miaritra adiny ray sasany adiny roa eo raha ohatra tsy rily izy fa film indray mipika zany dia falifaly daholo mijery eo miramirana dia mandeha ny vaninandro sy ny fotoana dia toy ny hoe nandray terapia ara-tsaina zany. Adino tao anatin'ilay mijery film ny olana madinidinika sy ny karazana zavatra mitambesatra eo amin'ny fiainana araky ny anton-javatra isan-karazany avy fa rehefa tapitra ilay film dia miverina mitambesatra any am-pon'ny olona tsirairay sy eo amin'ny fiainany ilay olana. Zay le izy zay tononoko amintsika ihany ny fahasoavan'ny tompo sy ny fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho antsika rehetra ho voninahitr'Andriamanitra Ray tsy to na izany anaty izany mahafaly anay ny manonona an'izany tenim-piadanana izany avec autorité tenim-pahefana ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mazava ho azy tonono ny fiadanana recommandation an'ny avo indrindra zany ho amin'ny tokantrano tsirairay avy anizany izy nareo manana toe-po compatible ary te handray an'izany fiadanana izany mangetaheta dia tonga aminareo ny fiadanana. Ny loha hevitra izay hitondrako tsikera hitondrako azafady indrim-pandinihana hitondrako fizarana amintsika fifampahirezana ihany koa iaho dia miainga amin'ny loha hevitra hoe FFKM parallèle io tompoko. Miainga amin'izay zany no hifampizarantsika sy hifampiresahantsika ato izao. FFKM parallèle ho hitantsika eo ny momba an'izay. FFKM dia fantatsika fa institution religieuse matanjaka be ao Madagasikara ary respecté par zay le hoe par zay dia misy 3 points de suspension après dikan'izay dia be da be mihitsy no mirespecté ny institution an'ny FFKM zay fiombonany fivondronan'ireo fiangonan'i Jesosy Kristy ao Madagasikara. Ny anton'izay le hoe respecté zay dia misy contexte be da be mihitsy hoe inona ny antony inona no nahatonga an'izay fa ny lafin'ny géopolitika ny lafin'ny fiarahamonina ny lafin'ny taonjato ny fandimby ihany koa ny lafin'ny hoe efa religion matanjaka ny kristianisme ary tsy mijana fotsiny amin'izay hoe religion matanjaka izay fa ny
antoko-pivavahana tsiraray avy a dia mbola ny vondrona ihany koa nanome FFKM dia hitanareo anatin'izay zany lay fahatanjahan'ilay religion am'izay fivondrona an'izay a zany rehetrarehetra zany a le tena teo contexte malaza ny hoe pourquoi matanjaka etsy an-daniny ihany koa dia aza adiny fa ny FFKM dia tsara position foana izy par rapport amin'ny toerany mpanao politika ny fitondram-panjakana ny fandimby ny tondra teo amin'ny tany sy ny firenena Madagasikara izany ary raha somary idirantsika lalindalina raha ny filazana sy ny fanambarana dia saika atao ambadika ny fitsimbadiana sy ny fifanolosoloana sy ny fianjeran'ny karazam-pitondrana ny fanesy teo amin'ny firenena FFKM mahay an'izany daholo isika rehetrarehetra za tsy teny an'ilay hoe tao ambadiky ny fanonganam-panjakana ve na tao ambadiky ny fametrahana ny fanjakana ihany koa ve tsy hiditra am'izay a ary tsy proclame an'izay eto a fa isika dia manan-tsaina daholy isika dia olona misaina isika dia olona mahay mandinika daholy ary manana ny atao hoe discernement na dia hoe saina fotsiny ihany ara no entina pratike an'izay tiako tenena am'izay dia afaka mamaly any ampotsika tsiraray avy any isika rehetra fa alohan'ny teny hidirako amin'ny famelabelarana sy ny fizarana dia fantatsika fa nisy an'ilay concertation nationale teo amin'ny CCI ivato fanokafana ny am'izay miainga am'izay zany no hitondratsika filazana sy fanambarana izao a ary angalatsika tsoakevitra sy tenim-pahendrena référence ihany koa ny amin'ny zava-panahy izay important be tokony ho voatovintsika sy tokony ho voaray atsika tompoko rehefa nisy ny fifampidiniana sy ny fandresen-dahatra resy lahatra zany ny filohan'ny fanavaozana monsieur Michael izay sady mpiandro no sady miaramila bien entouré par 5 colonels ihany koa raha tsy diso a dia 4 raha tsy diso a tsy fantako mety diso am'izay fanambarako zay fa anareo no mandritsy ana am'izay a bien structuré zany ny tiako tenenina am'izay a dia ao anatin'ny tetezamita i Madagasikara satria fatatsika fa ny fitondrana teo aloha dia déchu ny anjera zany de rehefa niraisin'ny colonel Michael izay sady mpiandro no miaramila miaraka amin'ny colonel namany ihany koa kapisady any fitondrana matanjaka ho azy zany raha izay zavatra zay fotsiny resantsika dia izy ireo zany no mifehy ny institution rehetrarehetra izy ireo no nanendry ny premier ministre izy ireo no nanendry ny gouvernement ny ministre isan'ny tokony avy a tsy noravandray ny HCC ny CENI ny Sénat no tazomina dia ny efa nisy ary ny teny zay nambara ny tany mpiandohana tany zany bon tsika tsy hiditra amin'ilay polémika hoe tsy mahatazona teny a tsy lehilahy tsy miaramila tsy ho teny sy ny sisa rehetrarehetra fa misy antony be da be a mifampitohy am'izany a zay fatatsika ihany koa fa tsy manam-potoana isika idetahena an'izany eto fa ny tena hitondrako an'ilay analyse a dia lay fanokafana zany an'ilay concertation nationale no chapeauten'ny FFKM zay niinviteny olo manakaja maro be mihitsy hitatsika tao a pasteur Mayola hitatsika tao a nisy vahiny vitsivitsy a ireo solontenany ambassady isa tokony zay miasa ao Madagasikara no maso ivo zany de teo ihany koa ireo olona zay fa fatadaza tamin'ny tontolon'ny politika azadino zay ary tao ihany koa ireo solontenan'izay nazery fa sous prétexte hoe araky ny fanazavana izy ireo hoe satria nahazo invitation manokana teny amin'ny mihitsy la invitation ary naseho any a ny copine am'izany nanaovan'ny fanambarana ny filoham-pirenena zay déchu teo aloha izy izy ka tsy tonga ny filoham-pirenena dia izay reto a izay dimianatamo izy izy tsy taditoko nisany tam'izay no misolotena azy ary nametrapetraka fehikevitra be da be izy ireo a ary nytanisa ny lalàna sy ny tsisa rehetra selon ny fahafantarana sy ny mari-pahaizana zay moa discours politique efa tsy de idirantsika loatra satria
samy miaro ny raha mbony tsy ho tapaka sy manamboatra ny pozisiona izay no imagen'ny politika ao Madagasikara izay efa tenentsika foana hoe attention fa ny politika dia asany maizina tsy mahavoka-tsoa satria ny politika foana no nanimba zavatra atao Madagasikara hatramitsika miresaka zao zay mbola tena hoe mandroatra be mihitsy ilay fanahy politika ary tena hoe mahatonga ady eo amin'ny samy malagasy amin'ny hevitra ady eo amin'ny seza ady eo amin'ny isa tokony hatramin'ny isam-batan'olona na ny citoyen tsirairay avy raha dia akorontan'izay politika izay ka eo indrindra isika no miditra amin'ny famakafakana hoe nosokafany FFKM madiodio zany ny tontolon'ny concertation nationale de rehefa nisokafan'izy ireo ny concertation nationale dia nanasan'izy ireo olo be isan-karazany arak'ilay fanambarantsika teo fa izay fanasana izay de niteraka polémique be da be mihitsy surtout tamin'ilay invitation nomena ny filoha teo aloha Andry Nirina Rajoelina izay tsy tanteraka tamin'ny vanim-potoana farany misy zavatra miafina be da be tao anatin'izany ary misy stratégique politika be da be mihitsy satria misy ny démenti nataon'ny gouvernement tany mpitondra teny misy anefa koa ny preuve à côté izay natsikafony izay nanatsikafona zany ary nisy mihitsy ny teny sy nanindry fa invitation avy tamin'ny FFKM mihitsy zay misapote sy miorchestre amiray aman-dreny voatendry azy ireo amin'ity resaka concertation nationale ity izay resaka invitation zay de tao anatin'izay niteraka savorivory be da be mihitsy izay zavatra izay zao ary fa maninona moa no notolorana ny FFKM ny antony sy ny andraikitra feno ny amin'ity resaka hoe fifehezana ny concertation nationale ity manomboka eto amin'ity fanokafana azy ity satria izy ireo no ekeny be sy ny maro arak'ilay zavatra notenentsika teo hoe manaika miondrika manaja satria izy ireo no officiel sous parenthèse hoe ray aman-dreny ny Madagasikara eo no mipetraka ny analizy eo no mipetraka ny famakafakana eo indrindra ny tokony hiratra ny masony rehetra satria ao anatin'izay fampanekena izay sy ny fametrahana izay lamy rafitra izay de hoe mifanaraka amin'ny tombotsoan'iza tombotsoan'ny firenena ve amin'ny tombotsoan'ny vahoaka ve izay mantsy ilay primordial lohalarana zany tokony hipetraka satria raha izay marina ny tariketra hoe hoareminay Madagasikara refondation totale fanarenana ifotony mihitsy par rapport amin'ny tsy fahombiazana ny fanesy surtout ny farany teo kanefa hoy isika tsy vao izao no nisy amin'ny endrika concertation tahaka izao aza adino année 91 na maivay be tam'izany mbola ny FFKM no sapoty ihany koa ny resaka concertation nametrahana lamina na navaozana ny constitution sy ny sisa rehetrarehetra tontolo politika tamin'ny tontolon'ny 2002 sy ny après koa de mbola ny FFKM ihany koa no titulaire tamin'ny tontolon'ny concertation fandaminana sy ny famerenana amin'ny laoniny ny tokony ho firendran'ny fiainam-bahoaka ary indrindraindrindra ny fanindrinany hoe Madagasikara ho averina amin'ny laoniny ho asandratra mametraka ny rariny sy ny hitsiny amin'izay satria izy ireo ny eritreretina fa ray aman-dreny eto amin'ny firenena voalohany amin'ny lafiny rehetra mihitsy ary ray aman-dreny ara-panahy ihany koa satria isika de niteny teo ary prouvé fa izy ireo no ivondronan'ny
tokom-ponoana betabe isan-karazana miresaka tokom-ponoana izany tsika dia pitaiza ny amin'ny tontolo ara-panahy dia am'izao tsika amin'ny teny zao 2025 hiditra 2026 isika de mbola ry zareo ihany koa no misabote io le ambarany soratra masina hoe tsy misy zava-baovao ety ambany masoandro fa ny taloha ihany miverina de io tokoa le izy fa misy répété aty amin'ny tontolo politika ny géopolitika interne sady resaka ny externe satria raha hoentitsika am'izay le hoe interne externe zay de mitatra be mihitsy satria mifampitohy amin'ny resaka réseau international le izy sy ireo elita ambadiky ny zavatra rehetrarehetra miorchestré mahatonga ny hoe tsy maintsy reto aloha ny désinena isapote an'io zavatra io fa tsy hidirantsika zay tsy misy takona natao tsy hita tsy misy miafina natao tsy hoaseo fa ny azany ny zavatra tena tiako pisirina sy itondrako fanairana amitsika de hoe efa nisy foana ilay tranga tsy misy vaovao ety ambany masoa fa ny taloha ihany miverina fa sadone koa nitondra inona teto amin'ny firenena au contraire niembotra i Madagasikara niembotra tamin'ny fitondrany filoha teo aloha Marc Ravalomanina ny somary nisonga kely ny resaka PIB fa après am'izao tsika miresaka zao de atera tanteraka surtout ny lafy ny ara-panahy any any tena sarotony ary ny fizarako koa de fantatrareo fa izay reflean'ny ara-panahy zay foana no masarotiny atsika eto amin'ny pejy ary mahatonga atsika anindry sy teny mahitsy sy anambara fanambarana mahery vaika matetika izay tsy zakan'ny olona inona zany ny zavatra mahatonga ny izay hoe tsy fahombiazana nefa ny FFKM dia toteny amin'ny zavatra rehetrarehetra sy ny sisa be da be ary matanjaka raha ny lafiny ara-panahy matanjaka ny toeto satria eo akaiky ny mpitondra foana manana ny accès partout ihany koa manana olo-pahaizana teolojiana isan-karazany intellecta elita miasa eto amin'ny firenena tsy hitako zay tsy hitanao ary ny fahendrena ara-tsoratra masina de haindro zareo no tanisa sy miresaka an'izany farany teo moa de hitanao tsara le resaka hoe isorona aloha ny omby mihinana ny vola de fo nefa peu de temps après indray ile nahatonga savorivory be any de fasana invitation indray ilay nampitondraka hitanareo am'izany le zay zany manomboka manipy an'le le semonsa mahatonga an'ilay effervescence fikoritanana sy savorovoro a zany indisy kely meko atsika zany mahatonga an'le ahoana marina raha zany aiza ho azy ao anatin'izany ny analyse ny réussite sy ny échec sy ny hoe eo ihany zay analyse ny échec sy ny réussite zay fa eo ihany koa ilay hoe nareo ve afaka mandinika ihany koa de votre côté hoe inona marina zany ny tena hoe tanjona am'ty resaka concertation ty izay efa niverimberina satria za manokana ny tanjoko mizara aminareo eto de manaitra mitsoka trompette mampanelo lakolosy mba ahafahanao mitodika amin'ny soratra masina mitodika amin'Andriamanitra raitsoto mitodika amin'i Jesosy Kristy taitra ianao de miverina mibanjana ny fahamarinana ary maleo tena amin'izay fimbanjinanao ny fahamarinana sy ny tontolo ny fanomponoa zany tsy miankina amin'iza sisa tsy sapoten'ny FFKM tsy sapotena pastora tsy sapotena mpitondra fivavahana tsy dirigena satria izay zavatra izay dia matetika misy toerana fisainana avy amina olombelona foana mahazo plasy mahazo toerana ary mampitongilana any amin'ny tontolon'ny kajy calcul any amin'ny tontolon'ny intérêt any amin'ny tontolon'ny fisainana tombontsoa manokana any amin'ny tontolony hoe misy tsindry de tsy maintsy manaiky zany rehetrarehetra izany mila voavaly daholo ary mila olona manana discernement ambony zany zany tsy te hiteny zavatra antsika mahita sy mahatakatra any amin'izany rehetrarehetra izany ka velako ianao lay many amin'izany rehetrarehetra izany hoe maninona no tsy misy réussite mihitsy amin'izao vanim-potoana iresantsika izao hatreto ary au contraire raha miembotra tanteraka mihitsy ny fari-piainana malagasy surtout ny ara-panahy am'izao tsika miresaka izao zany de tiako apitaina amitsika manana discernement manana intelligence mijery sy mandalany am'izany mifony am'izany fa tsy manao mouton sy mirona be fahatany ao anatin'ny fanairan'ny olona sy ny fanentanany olona satria
ireo zay mahita ihany koa ny am'izay côté zay de tsy mizara ohatran'izao izarako zao a fa mi-influencer anao izy de rehefa influencer ianao dia alainy ho ifait partie ny ekipany dia hoentiny ndray koa ianao a mioko hoentiny ianao a mirona amin'ny fisainana izay ikendreny tombontsoa ihany koa de zay no mahatonga conflit d'intérêt mahatonga ady otrika ao anatin'ny firenetsika de zay le mifanongana foana delogena aneo a trongisina aneo a de misy miakatra indray a dia sous forme hoe andao asina concertation am'izay naromana an'izany rehetrarehetra fampihavanana dia atao akote am'izay ny justice a ny fampiarana ny lalànany am'izay nanao tsy mety rehetra ny tsy maty manota sincere zany rehetrarehetra zany dia misy elita mizoe an'izany misy manam-pahaizana mizoe an'izany misy a ambadika izay tompony fahefana sy mpizara gâteau mpitranchaine gâteau manasaraka ny Madagasikara 23 régions na 22 régions 22 ethnies tsy fantatry zay lazantsika anazy 18 ethnies afana izy ireo mikirakira tombontsoa de ao anatin'izany rehetrarehetra zany mila avy ety ambany avy aty amintsika vahoaka conscience tsy tafiditra intsony am'izay piège izay ka ololovin'ny olona mikoveta sy ny tsirona koa sy ny sisa rehetrarehetra ny fivavahana za mampivavaka mpizara tenin'Andriamanitra manaitra anao am'izany rehetrarehetra izany ka hatreto iaho de tsy misy ny réussite zéro réussite ny FFKM ary ny fiarahana sy ny zavatra ny sapoteny a ny ordre du jour apetrany a zao an échec total mitsoka aloha hatreto a d'après ny ouverture officielle iny de mbola miandry fotoana ndray ny hotohiny zany satria hiditra amy tapany faharotsika niteraka écho be mihitsy ilay invitation a izay nitsifotra niteraka écho be mihitsy hoe pourquoi FFKM marery no misapote an'ity concertation nationale aty aiza ny anthropologue aiza ny sociologue aiza ny société civile aiza ny pragmatique aiza ry zareo tsipino aiza ry zareo mpandala ny fombandraza zany hoe eo am'izay le zavatra nyresantsika hoe misy ihany koa ny influenceur izay mitire conclusion détail par détail amin'ny échec rehetrarehetra sy ny tsy fetezana misy atao amin'ny firenena dia tsindrina izy ireo izay zavatra izay ary hoentiny miditra ao anatin'ny mouvement de déstabilisation mialatsiny hiteny an'izay satria ohatry ny efa miilana makansady ny zavatra misy même pas 2 mois ny sin'ny tontolon'ny tetezamita teo amin'ny fitondrana hatreo dia manakambara be da be isika fa tapahako ny fenêtre ny fonteny am'izay fanazavana voalohany zay ny conclusion an'izay hoe tsy fahombiazana dia ity ny tena zavatra ho tsindriko amitsika ary apitaiko amindreo tondroina fa ray aman-dreny ara-pana FFKM za manokana zany a de mon avis maha olo-panahy za tsy miteny hoe tsy olo-panahy nareo fa te hiteny bebe kokoa zany hoe ateny mahitsy hoe tsy aleo ve ny ara-panahy ny fiangonana ny ara-panahy ny mpino izany no imasona satria za ohatra ny mahita hoe misy reflété orienté bebe kokoa any amin'ny tontolon'ny politika ny tontolon'ny système ny tontolon'ny fifehezana ety amin'ity zao tontolo zao ity ary raha vao misy ohatra hoe somary hoe manomboka mitsingilaila ny seza ao anatin'izay surtout ny toeran'ny FFKM mialatsiny amin'ny teny an'izany satria hitatsika reny fanambarana be da be isan-karazany reny reny le concertation efa niainga madinidinika sous forme hoe révolution niaraka tamina tamin'ny vanim-potoana namaivay tamin'ny déchéance ny panina à l'époque atao amin'ny assemblée de hitatsika tsara ny voan'ny FFKM tamin'izany vanim-potoana izany zay mahatonga anay teny an'le hoe rehefa manomboka mitsingilaila ny toerana dia manomboka miteny am'izay sy manomboka miasa am'izay lay ratsa mangaiky rehetrarehetra hatrany amin'ny mialatsiny hiteny hoe resaka manipulation de masse zany ve ny antson'Andriamanitra atsika
tsy teteny betsaka zany fa na zany tiako tsindrina bebe kokoa le hoe tsy aleo ve any amin'ilay tontolo ara-pana sy ny fanarenana ny fiangonana zay tena potika any amin'ny tontolony ara-panahany mpino tsirairay tsy aleo ve any amin'izany no imasotsika tsy fantatro azo atao tsara nefa zany satria manam-pahaizana de manana ny FFKM, ny elita de manana ny FFKM, ny sosiologia sy ny filozofy manana zany FFKM, ny olom-panahy dia manana zany koa ny FFKM. Hitantsika le toriteny teny Antsonjobe reny, ny édification, ny restauration mahay miteny amin'izany FFKM. Fa ny question ngeza be fotsiny de hoe ny fanan'Andriamanitra ray tsy tovy mitoetra ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Tsy te teny betsaka fa il faut savoir discerner par rapport amin'ny résultat misy anefa ny hoe fitotonganan'ny fiangonana, ny état d'esprit an'ny mpino amin'izao vanim-potoana izao allez voir. Anjaranao mitire conclusiony amin'izany ary presque hoe amin'ny zavatra rehetra zay tsy manjary eto amin'ny firenena, ny kolikoly, ny corruption, ny prostitution ohatra izany na ny alatra na tsy fantatro tsy haiko. De saika olona hoe diakona tary mialatsiny ho an'ny diakona, saika hoe mpino tao amin'ny anina, saika hoe kristiana, saika zavatra ohatroatra zany ilazako amitsika hoe efa midégradé monsieur dégradé be ny fiainam-panahiny mpino ka sao dia tokony hanao auto-réflexion anatiny, sao de mba izany no tokony hanaovana zaika aby, sao de izany no tokony hanaovana concertation, sao de izany no tokony tsara jerevana ifotony sa ve ilay côté hoe ahoana ny tombontsoa, ahoana ny seza, ahoana ny position anatina institution anankiray. Bref, zany zavatra izany efa tsy izany no antony nisehoan'i Jesosy Kristy sy ny antony nanomezan'Andriamanitra ray tsy toa azy sy ny antony sy ny antony nanoloran'ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana. Somary réflexion kely an'izay. FFKM parallèle eo indrindra ary satria rehefa monopoliser ny FFKM zany araka ny fifanarahana tany ambadika tany niaraka tamin'ny filohan'ny fanavaozana ny amin'ny hoe fametrahana amin'ny lony an'ity resaka concertation nationale ity de nisy ny écho zay zanaky ny FFKM tondrako sujet fanazavana atao amin'ny tapany faharoa ity ny zanaky ny FFKM ihany no nanao annonce no fanambarana miezinezina miantso ny silamo, miantso mpandala ny fomban-drazana, miantso ny tsipino, miantso ny anthropologia, miantso ny ery rehetra ozy izy. Ary zay no mahatonga ana miteny an'ity hoe FFKM parallèle ity ary anangana toy ny hoe conseil kely mihitsy zareo, toy ny hoe fédération kely tsy hoe fédération ngamba zany, anangana vondrona manokana mihitsy zareo zany ary rotsaka tsehatra ary ny teny mihitsy izy ireo fa raha tsy ekena izay zavatra avy amin'ny zareo zay, raha tsy misy zany ny considération avy amin'ny mpitondra mahefa dia possible isy ny fanetanana izay iarahan'izy ireo mientana amin'ny isa tokony avy amin'ny alalan'ny antso izay manaiky ny antso, que ce soit silamo, que ce soit tsipino, que ce soit sociologue, que ce soit mpandala ny fomban-drazana sy ny sisa rehetrarehetra. De ao anatin'izay de pimentena daholo ny argument rehetrarehetra ahafahana mifavoriser an'izay idée zay sy ahafahany mametrapetraka an'izay lamina azy izay zanaky ny FFKM aina, anangana ny FFKM parallèle. Ary raha mieno an'izay pastora théologiana izay no attention kosa aloha fa izy dia manana idée tena hoe fiable sy mipetrapetraka amin'ny tontolo ny fitantanana sy amin'ny tontolo ny hoe ametraka lamina sy rafitra équitable tsara hoentina mandamina ny atiny izay hoentina mifehy ny ivelany tontolo géopolitique interne externe ho an'ny firenena malagasy. De rehefa tena enonao zany ny fanambarany sy ny fanetanany sy ny zavatra zay tsindriny amin'ny idée concret izay hoentiny ary anaovany conférence visioconférence matetika sy fampizarany amin'ny lafikery isan-karazany
arak'ilay nytonontsika eto hoe misy ny silamo, misy ny antropology, misy ny tsipino, misy ny sisa rehetrarehetra dia mazava ho azy satria tsy dian'olo tokana le izy fa manome image an'ilay image ny FFKM fivondronany antoko-pinoana fa ao amin'ny tontolon'i Jesosy Kristy fa ity kosa de tena mivelatra mihitsy satria araky ny fanambarany any de hoe raha-pirenena mihitsy dia fiarahamonina tsy an'ny FFKM rery tsy an'ny kristianina rery tsara ilay ideany tena hoe mipetraka tsara mihitsy tena hoe bien fondé zany fa izao pastora izy pastora izany fantatsika tsara fa ny pastora izany raha tokony ho izy ahoana ozy Jesosy Kristy tamin'ny Petera ry Petera intelo no ny tenenany an'izany tamin'ny Bartsona mo ty aeva ianao Petera mo ty ava ianao ry Petera mo ty ava ianao malala ozy Petera fahanoariny ondriko fahanoariny ondriko de inona lay amanana ny ondry andrasan'i Jesosy Kristy amintsika verina am'lay zavatra tarigetrany pejy foana hoe tontolo ara-panahy ny soratra masina ny mana ny fampianarana izay sahaza me ao anay io ny anina sahaza ao anay tsy ny mofy ihany veloman'olona fa nyteny rehetra izay alokan'ny vavan'Andriamanitra ainao an'izay mahazo azy izy fahasalamana ho an'ny mofo rehetra petsaka ny verset zay afaka ny indritsika azy am'izay hoe fahanoarany ondriko zay osy Jesosy Kristy kanefa dia eto misy pastora teolojianina tena misapo aminazy amin'ny ide misapo aminazy amin'ny resaka hoe fahalalana teolojika fikirakirana soratra masina ny haingo teny ny fahaiza amin'ny teny ary manana mot percutant izy fa izay ve mirépondre an'ilay etahitan'Andriamanitra tsy to nambarany tamin'ny Jesosy Kristy zany fahanoariny ondriko fahany ondriko ito zany de tehiteny hoe sao de ty cible ihany tsika mety ho izany ho diso mety ho izany ho diso satria oui je suis d'accord hoe tsy any amin'ny abakabaky tsika no miaina tsy any tsika tsy fany an-danitra fa mbola mandihy tany tsika fa izao anefa mahatsiaro ny teny Kristy Jesosy asan'ny apôstôly toko voalohany andinin'ny fahaenina izay raha tsy diso eto anketo amin'ny baiboly amen de rainany tompo rehefa niverina nyseho tamin'ny mpianatra Jesosy Kristy 40 andro 40 jours de misy relation tao anatin'izay efa fatana fanahy Jesosy Kristy miseho amanjavona sy ny mpianatra izay efa nisonga miakatra dimensiona zany satria efa hiditra amin'ny promesiny voalombokatra dia ny fanahy izay ho atolotra azy ireo ao amin'ny efitra ambony ny teny tamin'ny mpianatra nanontany aza ny mpianatra izao va ny fotoana ampidinao ny fanjakana amin'ny Israely eo zany de ara-nofobena question na de efa tafiditra ao anatin'ny dimensiona aza ny mpianatra satria efa misy rencontre après fitsanganana amin'ny maty zao zavatra resantsika zao de efa zavatra après nitsanganany Jesosy Kristy tamin'ny maty zany hoe tokony fisonga be zany ny dimension spirituelle atsika tsiraray avy mandefa message zany fa ny question dia mbola fiahina ny ara-nofo hoe zao va ny ampidinao ny fanjakana amin'ny Israel izay fanontaniana izay any koa de miverina amin'ity hoe FFKM parallèle ity ohatrany hoe focaliser isika amin'ny tontolo politika sy ny zavatra misy ary mampiasa ny connaissance atsika sy ny intelligence atsika ary mirona amin'izay fijery izay ary tsy vitany hoe mirona amin'izay fijery zay fa lay tena hoe pastora nanolo tena ho an Jesosy Kristy mihitsy ny lasa misokatra makany amin'ny tsipino makany amin'ny finoana hafa makany amin'ny 3 points de suspension nefa fatatsika ny ten'Andriamanitra ny amin'ny hoe Christus Belial
fantatsika ny ten'Andriamanitra ny amin'ny hoe tsy manome fitoerana ho an'ny demonia toero ny devolo fahavalonareo a de mandositra anareo izy ka raha ohatra fa olona na vondron'olona na antokom-pinonana izay anty mihitsy mpanohatra mihitsy tsy manaiky an'i Kristy Jesosy ho tompo sy mamonjy amin'ny fiainana de anao mihitsy ve monsieur maître tsy fantatra mety ho izao any diso manokatra varavarana ary manangana association hivondrona ho am'izay tsy fantatro attention fa possible ho antidote ary possible ho vaccin possible ho vague na tsunami be ihany koa idelo zay zavatra eo amin'ny firenena amin'ny lafiny aranofo izay ary possible ho réussite zay mbola tsy nisy teto amin'ny tany sy ny firenena malagasy izay zavatra izay zay mitambatra vato zay misaraka fasika possible ihany koa hoe tena zavatra tena hoe exploit be hitanareo ho tahaka ny bombe à retardement ho tahaka ny volcan izay hipoaka animba zavatra be mihitsy kanefa après an'ilay fipoahana hitanareo lay terre volcanique avy eo des hectares de terre zay mamokatra be tokoa mety ho izao ano diso am'izay lafiny izay maha olona fa kosa amin'ny côté spirituel eo no mipetraka ny balance miara-pana eo no mipetraka ny fifandanjana eo no mipetraka ny fanontaniana be da be ny point d'interrogation be dia be isan-karazana satria misy nofo a voata misy nofo a misy confort azo a misy tsy fantatra mbola question allez voir daholo zany satria mety mbola hiteraka korotana ihany koa zany mbola hiteraka ady tsy fantatra izany mety satria efa manomboka mihirana makany am'izay savorivory zay ny zavatra misy ary manomboka ihany koa misy ny déstabilisation any anatin'ny fisaina ny citoyen tsirairay ihany ary ety amin'ny tambazotra de efa manomboka misy ny échange entre ranapedy isan-karazany amin'ny fiantsina sy ny zavatra totoy izany ilazana amitsika fa tsy kely lalana ihany koa ny ratsy tsy kely lalana ny ratsy satria nampahatrainy Madagasikara ny ratsy no ambadika zany tsy ciblé anizasy zany antoko politika na iza fa le esprit no tonono koa ary le esprit no mianime amin'ny alalan'ny antoko politika que ce soit menamena na mangamanga na orange na tsy fantatro ny zay lazantsika anazy de reo no nifandimby nanimba firenena naka fanjakana ary tsy nijanona fotsiny amin'izay sehatry ny politika zay ny fivavahana ihany koa y compris ny FFKM y compris ny karazana faux prophète y compris ny mpitondra fivavahana isan-karazany y compris ny citoyen mpivavaka tsiraray avy satria raha tao tsara ny fahamatorana sy ny fahamarinan'ny soratra masina amin'ny olona isam-batan'olona ny citoyen tsiraray avy ny hoe aza mangalatra aza mamono olona aza mijoro vavolombelona andainga tiava ny ray sy ny reninao tiavany Jehovahandriamanitra ao mifonao rehetra ny sainao rehetra ny fananao rehetra ny herinao rehetra tiavany namanao tahaka ny tenanao raha izany zavatra ny tany saintsika rehetrarehetra selon la Bible izany mipetraka tamin'ny toerana velona tsara tany anatin'ny citoyen tsiraray tsy ohatran'izao ty firenena ity eo indrindra ny mahatonga anahy aniny foana hoe côté esprit any a ny zavatra zay ampitaiko amitsika foana satria rehefa voaray an'ny citoyen malagasy tsiraray avy ny filazony tsara marina ny apotsika tsy misy mijoro fahavolombelona andainga antsony any anatin'ny fitsarana isa tokony any de raina manokana ny ministre garde des choses zay manao ny ainy tsy ho zavatra am'izao izaratsika izao araka ny eno sy ny vokatra vitsivitsy zay hita zay miasa ny am'izany de raina ny tsiraray a tsy ny ministre garde des sceaux ihany fa ny ratsa mangaika rehetrarehetra zay efa miaina an'izany
raha ohatra manjaka any anatin'ny institution tsirairay amin'ny gendarme any amin'ny manana basy ny tsisa rehetrarehetra any ny aza mamono olona tsy ohatra zao ty fireneny ty zay sitrapon'andriamanitra izay raha ohatra manapaka amin'ireo mpitondra isa tokony ministre ny député ny tsy député ihany koa ny chef Cisco hatrany amin'ny président bokotany hoe aza mangalatra tsy ohatra zao ty fireneny ty tiavany namanao tahaka ny tenanao raha manaja an'izany velona ny ampony malagasy tsiraray zany tiavan-jo Andriamanitra ao mifonao rehetra ny sainao rehetra ny fananao rehetra ny herinao rehetra zany didy roa lehibe izany no antonany didy sy ny lalàna rehetra rehetra zay no mahatonga anay manindro foana eto ampezy ny sitrapon'Andriamanitra amintsika ary mampirisika antsika any amin'izany kanefa ny zavatra misy dia ao anatin'ny vanim-potoana itsika zao hoe même pas 2 mois mitsanganan'ny fitondrany colonel filohan'ny fanavaozana miaraka tamin'ireo colonel vitsivitsy azy zay miantouré azy sy mifondé ny asan'ny filoha ao amin'ny lapa dia indrisy fa même pas 2 mois misy ny lamba zay napetraka niaraka tamin'ny FFKM manoeritreretin'izy ireo zay mieritreritra an'izany sy mifanaikiny amin'izany dia efa mamofopofona FFKM parallèle ihany koa mirazotra amin'izany androm-panjakana sy officialisation an'ny concertation ary ao anatin'izany fifanjohikery milahatra sy ifanohatra izany sika amin'izao vanim-potoana izao etsy ankilany miambitombony saforoforo sy ny fikorontanana anatiny mamofopofona an'izay ny zavatra misy amin'izao vanim-potoana izarantsika izao Andriamanitra tsy tompon'ny fikotronana fa tompon'ny filaminana dia mipetraka zany fanontaniana be da be hoe ny FFKM efa tsy mahomby dia misy zanaky ny FFKM mitsiry ao anatin'ilay FFKM tsy nahomby dia manangana FFKM parallèle fa ny fanontaniana dia hoe ahomby ihany koa ve misy point d'interrogation be da be raha miabotira zany ty FFKM parallèle ity ary ny fanontaniana baraingo tena ngeza be dia raha io hoe ny fiainam-panahin'ny malagasy ny fiainam-panahin'ny mpino ny fiainam-panahiko ny fiainam-panahin'ny tsirairay surtout hoe izany va no mission nandrahan Jesosy Kristy antsika mpitondra fivavahana ny amoa dia fizarana ohatry ny fizarana rehetra raha misy mahatsiaro voakasiky zany zavatra teneniko zany tsy hoe fiantsina tsy hoe fanondrona ny iza sisa tsy hoe ihany koa fanambanina ny hevitra iza sisa fa fifampizarana ohatran'ny fifampizarana rehetrarehetra ety sady teriny lalina makany an-danitra ao anatin'izany rehetrarehetra izany zany zavatra misavoroforo zany dia tsy maintsy mahita équilibre isika afa-tsika mandova ny fiainana mandrakizay eo zany ny tena anytanako atsika brasoa tianao Jesosy veloma tompoko misotranao naharitra ny aino hatramin'ny farany amin'ny manaraka indray